Ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny hery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo rainay izay any an-danitra, satria asehonao aminay ary tena iainay sy ivelomanay izany fitiavanao izany. Ny fitiavanao sy ny famindraponao ary ny fahasoavana Tompo mbola matozo anay, ka dia makasitraka indrindra. Ny any azonay atao dia izao: mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao, mba ho anjakanao, ho tarihanao ary ho arovanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana fa efa madiva hifarina sady ny herinandro. Anio isika dia mbola hiaraka andinika hatrany an'ireo Andriamanitra tsy manana ny fiandrian'ny akory, kanefa dia ny tompon'ny olona atao amin'ny Baiboly. Izay ho jerentsika anio ary dia ny zava-nisy hatrany teo amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy iza izany fa dia ny Andriamanitra Bala sy ny Andriamanitra Astarta. Ireo Andriamanitra ireo izany dia teo amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra, Jezebela tany amin'ny fanjakana avaran-tany Israely no anisan'ny tena nalaza tamin'izany fanompoana amin'ny Bala izany, ary tahaka izany koa i Atalia mpanjaka tany Joda taty amin'ny fanjakana Atsimo izany. Bala dia Andriamanitra lahy, Tompo ny dikan'ny anarany, na koa hoe vady lehilahy, Maria izany ny tiana ambara ao anatin'izany. Izy dia Andriamanitry ny fahavokarana eo amin'ny lafin'ny fambolena sy fiompiana. Andriamanitry ny Fenisiana sy ny Kananiana izy. Ny fomba fanompoana azy indray dia atao eny amin'ny fitoerana avo, atao eny ny tempolo tsampiny, ary mifangaro fahavetavetana sy fijangajangana ny fanompoana azy. Tanterahana ihany koa amin'ny fandratrana tena, ary io efa andresantsika tamin'ny tantaran'ny Bala sy Eli, ireo mpaminany Bala 500 ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 20 ilay hoe fandratrana tena. Anisan'ny fanompoana azy koa izany. Ary dia misy koa aza ny tena fanaovana sorona mihitsy olombelona ao anatin'izany fanompoana ny Bala izany. Astarta kosa indray dia andriamanibavin'ny Bala. Samy tanterahana ao anatin'ny fahavetavetana sy ny fijangajangana daholo ny fanompoana azy. Voatarika nanompo an'ireo Andriamanitra Bala sy Astarta ireo ny vahoakan'Andriamanitra, ary dia rehefa resy anady izy ireo dia nitodika tamin'Andriamanitra, na tsiaro tena dia nitodika tamin'Andriamanitra Jehova, ka hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 12 andininy 10 ny tenin'izy ireo izany. Samuela voalohany toko 12 andininy 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Hoy izy ireo: dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe, efa nanoto izahay, fa efa nahafoy an'i Jehova ka nanompo an'ireo Bala sy Astarta. Nefa ankehitriny vonjeo amin'ny tanan'ny fahavalonay izahay, dia hanompo anao. Izany ny tenin'ny reto vahoakan'Andriamanitra reto. Tsara aloha satria izao nahatsiaro tena izy ireo fa tsinotsinona izany ilay Andriamanitra Bala sy Astarta. Tsy naharo azy ireo tamin'ny ady akory, tsy azony anteherana tamin'ny fiainana izany. Izany nahitantsika fa tsy manana akory ny fiandrianana, mitovy amin'Andriamanitra ireo Bala sy Astarta ireo. Tsy maharo akory, tsy manana fahefana andresena ny fahavalo. Izany dia hitantsika taratra izany fa nisy Andriamanitra izay nitompon'ny olona Bala sy Astarta, nefa tsy nahavonjy akory teo amin'ny fiainana. Jereo ange, verimaina fotsiny eny ny fotoana nanompoana azy, verimaina ny vola aman-karena, ary ny tena ratsy aza dia resantsika teo hoe nisy sorona olombelona mihitsy, matomaty foana izany reny olona reny, nefa tsy maharo akory. Ry havako, ankehitriny dia mbola misy ny endriky ny Bala sy Astarta tompon'ny olona, ary dia andaniany vola aman-karena izany, ary misy koa aza tena manao sorona olombelona mihitsy. Androantsika dia indray hivavaka manokana ho an'izay mbola tratra, ho an'izay mbola voasarotry ireny, ary indrindra nefa misy amin'ireny efa te hiala, satria ny Bala sy Astarta ankehitriny dia natao ahazoan-karena. Ny Bala sy Astarta ankehitriny dia natao ahazoana fahefana, na hitazonana fahefana. Izany nanaovana sorona olombelona mihitsy
Zany zany no zava-misy amin'ny andro ankehitriny koa. Tsarovy am-bavaka ry havana, hivavaka tsika rehefa avy eo a. Raha misy kosa te hiala amin'izany bala sy astarta izany, ary te mba hiverina kosa hanompo an'Andriamanitra, hanompo ary hanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy, dia mba tsarovatsika manokana ireny zany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka ary sika. Dia misaotra anao izay Tompo fa ampitandreminao ary fa misy ny Andriamanitra sampy izay tsy mahavonjy kory, dia ny bala sy astarta izany. Vavaka izay ankehitriny, mamondrafo amin'izay mbola manompo mibala sy astarta amin'ny andro ankehitriny. Vavaka izay ho an'izay efa nanatanteraka izay karazana sorona samihafa nataony tany, mamondrafo amin'izy ireny, mamondrafo Tompo. Ary raha misy ny te hiverina aminao, te hiala, dia ny ranao mihitsy ry Jesosy Kristy no ka hanafaka azy ireny, ary indrindra hahatonga azy indray hanafan'ny loratena tsy hamitahotra hanatona anao Jesosy Kristy. Dia vonjeo ao aminao izy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ary havako, fiadanan'i Jesosy. Amen.